anao any Jehova Andriamanitra. Ray malala rehetra amin'ny tompo, raha vao tsy mipetraka tsara amin'ny toerany Andriamanitra, amin'ny fiainam-pirenena, ny fiainam-piangonana indrindrindrindra ato anaty fiangonana tsika no miresaka, dia lasa hiteraka fahasairanana izany amin'ny olona mifandimby izay irahan'Andriamanitra hanatanteraka ny fitantanana ny fiainam-piangonana. Andao ariariavana ho tomorika akaikikaiky kokoa ny filazan'ny voakan'Andriamanitra eto hoe ombanao any Jehova Andriamanitra ao. Hoe tsodrano zany, nefa azoko lezaina koa hoe tovavaka. Fitondrana bavaka moa natrentsika ankehitriny, ohatra tovavaka vavaka zany tsika Andriamanitra ombanao any mitodika amin'ny pasteur Menakafo sika, ombanao any Jehova Andriamanitra ao. Dia hoe sady tsodrano le izy no afaka raisina koa hoe vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny mpitondry zay eo anatreny. Ka ina riavana ny afatr'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany. Zao raha telo riavana no ifampizarantsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia zao. Ity vavaka ataon'ireto olona ireto ity, ny voalohany dia ny hoe Jehova no manendry mpitondra eo amin'ny fiangonana. Inona ny voalohany? Jehova no manendry mpitondra eo amin'ny fiangonana. Ny faharoa, Jehova no Jehova no mitantana ny fiangonana. Inona ny faharoa? Jehova no mitantana ny fiangonana. Ary fahatelo sady farany, Jehova no mampandova ny fiangonana. Inona fahatelo sady farany? Raha malala hetra ny tompo, andao rao jerentsika ny ao anatiny ireny zavatra telo ireo. Voalohany dia ny hoe, inona le voalohany teo azafady moa? Jehova manendry ny mpitondra ao anatin'ny fiangonana. Ary eto miverimberiny hoe Joshua sy Mosesy. Zany hoe reto vahoakan'Andriamanitra zany dia tsarony fa Joshua eo fa tsalonkiva nisy teo alohan'izay dia izy Mosesy. Izy adolo rao olona izay notendren'Andriamanitra hitantana ny fiangonana. Raha malala rehetra amin'ny tompo, marina fa tsy mitovy amin'izao androntsika ankehitriny zao. Raha io ny firenena andresahana ny fivandombiasan'ny mpitondra. Fa tsy izay fomba natokavany teo akory no zava-dehibe, fa le fanekenan'Andriamanitra mihitsy fa misy manam-pahefana izay irahan'Andriamanitra hitondra eo anivon'ny fiangonana. Izy ny voalohany, Mosesy teo. Raha mamaky sika ity Joshua toko voalohany ity hatramin'ny andininy voalohany, dia rehefa maty Mosesy mpanompoko, dia i Joshua indray no asaina andimby azy. Dia zao zany, ny fiteneniny reto vahoakan'Andriamanitra ireto no hoe ombanao anie Jehova, dia ny fanekeny an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nanendry any Joshua andimby any Mosesy. Raha malala rehetra amin'ny tompo, tsy ny olona ny voalohany ekena, fa le Andriamanitra mpitondra no ekena voalohany aloha. Averiko, tsy le olona mitondra no ekena, fa le Andriamanitra mitondra nanendry ny olona ekena voalohany. Ary raha voadin'ny fiangonana ny fianakeny an'Andriamanitra dia teraka fahasarana zany anivon'ny fiangonana. Satria misy tariky hoe tariky Mosesy sy tariky Joshua. Ary hoe fisy tariky Mosesy, tariky Joshua, tariky Andriamanitra raha ohatra zany tariky zany no resahana. An'Andriamanitra riavana ny fiangonana. Raha voadininao fa misy tom-pahefana atao anatin'ny fiangonana dia tsisa fa Andriamanitra dia sahirana ianao. Manjary ny olona izay tendren'Andriamanitra indray no tsy akatoavinao na iadivanao saratrin'izany. Fa raha ekenao fa misy Andriamanitra manam-pahefana manendry izay olona ao anatin'ny fiangonana, dia Andriamanitra ny ekenao voalohany. Marina fa ny antsika mety misy hoe sorotam-paritany, ao ny fohy be, ka zareo sorotam-paritany, ka zareo fohy be. Izay fomba nanendren'Andriamanitra tsy maninona, fa Andriamanitra riavana no ekena amin'ny zavatra rehetra. Ary zany hoe ao no tsodrano ataon'ireto vahoakan'Andriamanitra reto, eken'Andriamanitra, fa mifanekeny an'Andriamanitra no mahatonga azy manaky any Joshua. Tsy Joshua no ekena voalohany, fa Andriamanitra no ekena, zay vao manaky any Joshua. Raha malala rehetra amin'ny tompo, raha voadin'ny fiangonana fa misy tom-pahefana
atao anaty fiangonana dia tsy fa Andriamanitra Jesosy Kristy izay maty sanganana tamaty lohan'ny fiangonana dia sahirana ianao fiangonana satria manjary le olona nijerenao fa tsy le Andriamanitra zay topahefana no jerenao marina fa manahirana any manazava an'izany hoe ka tsy nety aminay ny olona tsy ao mety samy manana ny eritreriny samy manana ny tiany sy tsy tiany ny olona rehetra fa ny fitiavana an'Andriamanitra raha ny voalohany indrindra ao anatin'izany raha malala rehetra amin'ny tompo hitondra bavaka reto ray aman-dreny isika izy zany tokony ekena voalohany Andriamanitra ny ekena voalohany azay io hoe azo raisina hovavaka ity teniny reto vaoaka an'Andriamanitra reto no hoe ombanao any Jehova no itodiany dia Jehova no antsofany rano any Josoa menaka ombanao any Jehova raha malala rehetra amin'ny tompo izany no fanekena an'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana ary tsy hoe fitondram-piangonana zany fa amin'ny zavatra rehetra dia mianatra mitodika amin'Andriamanitra ianao mianatra manaiky an'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao na hainao manazava azy na tsy hainao manazava azy tsy hoe hainao manazava azy vao sitrapon'Andriamanitra izy tsy hoe tsy hainao manazava azy vao tsy sitrapon'Andriamanitra izy tsy miaingany aminao mahatakatra sy mahatakatra io fa finoana kosa nafatarana fa Andriamanitra no manam-pahefana ao anatin'ny fiangonana Andriamanitra no manendry ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana dia zany famindrapon'Andriamanitra mahagaga zany no vavaka ataon'ilay vaoaka an'Andriamanitra rehetra zany fitondran'Andriamanitra mahagaga zany no ekeny ho tsodrano homena ny mpitondra fiangonana raha malala rehetra amin'ny tompo totaka amin'lazy zany fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra ireo no manaky an'Andriamanitra dia ekeny Josoa hitarika azy averiko ny fanekenan'Andriamanitra dia mitarika azy ireo hanaiky any Josoa azy notendren'Andriamanitra hitondra ny fiangonana ary indrindra ry havana no zava-dehibe eto ny amin'izay hitodiany reto olona reto amin'ny Josoa ombanao any Jehova totaka amin'ny teny Josoa ekenay fa irak'Andriamanitra ianao hitondra anay zavatra andoroko nga ekenay fa irak'Andriamanitra ianao hitondra anay raha malala rehetra amin'ny tompo totaka amin'lazy zany fa i Josoa amin'ny maha Josoa azy dia tsy zay tiany atao akory ny hitondrany ny fiangonana ary no afatra atao amin'ity Josoa toko voalohany ety hoe aza vilivily amin'ny akavanana amin'ny akavia fa lay tenin'Andriamanitra lay didin'Andriamanitra zay nomenanao io no hitarianao ny fiangonana totaka milaza koa zany amin'ny Josoa tandremo Andriamanitra kely nanindranao tao Andriamanitra tokony ekenao amin'ny zara rehetra atao fa tsy zay mety aminao akory na mahafinaritra anao no ataonao raha malala rehetra amin'ny tompo totaka fampahatsahivana ataon'ny fiangonana amin'ny Josoa izao vavaka atao zao tsodrano zao hoe Josoa azafady tompoko mitodianao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra nanendry anao fakatoavanao an'Andriamanitra no afahanao mipetraka tsara ao anatin'ny toerana zay misy anao io raha malala rehetra amin'ny tompo akay ny fidorantsika mbavaka reto ray aman-dreny mpitandra mianakavy reto dia taka filazana am'io pasteur tiana mianakavy eo aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra ianao fa ny tenin'Andriamanitra no fototra hitantanana ny fiangonana ny fampianarana amin'ny tenin'Andriamanitra no voalohany tsy maintsy atao mandrakariva ny fianam-piangonana ka fampahatsahivana azy mianakavy amin'izany zara fanompona zany nanao fanekena raha teo ny mpitandrina amin'ny mahampitandrina azy no hoe hitoro madino tenin'Andriamanitra dia hoe pasteur tiana mianakavy sao dia adinonareo ny fanekena izay nataonareo teo anatr'Andriamanitra fa Andriamanitra ny voalohany mampifandrayntsika mianakavy raha malala rehetra amin'ny tompo aikay le fototra izay ny tantanan'Andriamanitra andretolona ireto dia mahatonga azy ireo hifamatotra amin'Andriamanitra koa ka samy miaraka makatoan'Andriamanitra daholo na Josoa zay mpitatitra ny fiangonana na ny fiangonana zay hoentin'ny Josoa raha malala rehetra amin'ny tompo ny fifamatorana amin'Andriamanitra dia mitarika antsika hifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra koa zany ka ny tenin'Andriamanitra mandrakariva no vy miaina na rano ivelomana
eo aniva ny fiangonana zay ifampitaizana ny fiangonana sy ny mpitanana amin'izay rehetra atao na inona zany na inona ao anatin'ny fiangonana. Raha malala rehetra amin'ny tompo, zany no anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Ka ilay tsodrano iaho homena ny Josoa dia fampatsahivana azy hitodika amin'Andriamanitra mba tsy vily amin'ny akavanana na vily amin'ny akavia fa ahitsy ao anatrehan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fitantanana ny fiangonana afakatoavana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Fa zay riavana ny voalohany, ina moa le faharoa teo moa? Tadidy ve? Jehova no tantana ny fiangonana misaotra tompoko. Ity eto ity riavana ny amin'izay ilazana ny hoe ombanao any Jehova dia ampatsahivana fa Jesosy no mitantana ny fiangonana. Jesosy no mitondra reto fiangonana ireto na makivaky ny tany efitra ary akatoky ny idirana amin'ny tany Kanana. Ny ampany amin'reto ary moa efa nandova sady ny tany Kanana. Reto resahany reto amin'reto le ankolafin'ny Rebonita sy Gadita sy ny asasaky ny fireneny Manase zay efa nahazo sady ny anjarany. Fa ny ambiny dia mbola iroso ho ao amin'ny tany Kanana. Raha malala rehetra amin'ny tompo, misy Andriamanitra mitantana riavana ny fiangonana. Tsy hoe manindry olona fotsiny izy dia vitsy zay, fa Andriamanitra mihitsy no mitantana. Andriamanitra rehefa nanome teny fampahaleterana tamin'ny alalan'i Mosesy fa andovany tany Kanana izy ireo. Tany tondra-dronoa sy tantely filazana eto hoe tany fitsaharana no ilazana azy eto. Dia Andriamanitra no mitantana ny fiangonana iroso ho amin'izany lalan'izany. Raha mahalala rehetra amin'ny tompo, ny fiainana fiangonana tsy mijanona fa tsy maintsy mandeha. Tsisy fiangonana mijanona zany fa tsika tsy maintsy mandeha. Ary hoaiza moa tsika? Mandeha hoaisika? Mandeha ho any an-danitra tsika. Tsy natao hijanona tsika riavana fa natao any an-danitra. Misy mpitantana io ary Andriamanitra manondro lalana amin'izay hitantanana fiainantsika andeha ho tonga any an-danitra. Raha malala rehetra amin'ny tompo, eny ampandehanana eny efa misy fahasaranana. Ina le misy fahasaranana? Mety misy fahavalo. Ny tany zay asain-drareo andehanana dia efa misy olona atao. Ary iady zany riavana no andehananao. Raha mbola fahasaranana marika ankehitriny amin'ny faritra Palestina iny. Andriamanitra no tompony teny fikasana. Andriamanitra no tompony tany sy ny lanitra. Izy no mitantana. Andeha reto olona reto, ary reto moa zany Josoa mpitartafika dia manomana reto olona reto mba hiady. Dikan'izany ny fitantanan'Andriamanitra an'ireto olona ireto amin'ny alalan'i Josoa dia mahatonga an'ireto olona ireto tokony iray fo sy iray saina hiaraka hiatrika zany fandovana ny teny fikasana omen'Andriamanitra dia andova fiainana mandrakizay. Raha malala rehetra amin'ny tompo, misy lalana izoranao riavana. Ary misy zavatra tsy maintsy atao hoe eto zao dia hiady, tena hiady mihitsy no asaina omaniny reto vaokan'Andriamanitra ireto. Ary samy tena hoe miomaninareo, zao avy nataonareo dia andeotsika iroso. Fa ny fitantanan'Andriamanitra an'ireto olona reto dia milaza koa hoe Josoa no solitenan'Andriamanitra hitantana an'ireto olona reto andova zany tany Kanana izany. Raha malala rehetra amin'ny tompo, tsy mandeha ho azy akory fa tsy maintsy misy olona mpitantanao riavana. Dia ny anjara vaokan'Andriamanitra riavana dia miompo mamapanahy miaraka mibanja an'Andriamanitra manaiky ho tantanin'Andriamanitra andova izany rehetrarehetra zany. Ka rehefa milaza hoe zao atao dia miaraka amiray saina manao an'izany. Ny fomba fiasantsika moa tony FDM dia asantsika ngamba demokrasia voalohany. Satria ny antsika ino natao? Zay laniny mpihevitra raha, zay laniny akatoky ny fandraisana no ataontsika. Dia tapaka besin'ny maro, eny tompoka. Za moa zany fanekena nataon'ny mpitandrana, nataon'ny olona sy dekona, ataon'ny mpandray fandraisan'ny tompo, manaja ny efitra ny tapaky ny maro. Dikan'izany tsy voatery hitovy daholo ny efitry ny olona rehetra. Tsy voatery hitovy daholo ny efitry ny olona rehetra, fa mianatra manaja zay ny efitra tapaky ny maro. Na tsy efitrao raha izy rehefa tapaky maro dia lasa efitrao. Tsy mandraiky efatra voalohany zany tsisy an'izany. Lasa miray saina, miray fo amin'izay rehetra fitantanan'Andriamanitra fa nintsika andeha izotra ho any amin'ny
fiainana mandrakizay ka tsy indray mitarika amakary terina mitarika amakary fa miraisaina amin'izay hitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay iran'Andriamanitra isolo tena azy hitarika avoaka an'Andriamanitra ao anatin'izany raha malala rehetra amin'ny tompo mitarika firaisan-tsaina firaisam-po amampanahy toy ny olona iray ny vaoaka an'Andriamanitra rehetra ao anatin'izany fitantanana rehetrarehetra zany iray saina iray fo amampanahy satria miaraka mibanjina lalàna anankiray dia ny fanekena fa teny fikasan'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay isika mianakavy raha malala rehetra amin'ny tompo miaraka mizorona makany sika fa tsy hoe ity ny lalana asa manana lalana tiany atogavanany nanaraka ary ny lalako any anahy kosa ary tsia firenana anankiray fiangonana iray isika mianakavy dia tian'Andriamanitra hiaraka izotra amin'izay fitantan'Andriamanitra amin'ny fizorana makany amin'izany fiainana mandrakizay zany raha malala rehetra amin'ny tompo ay misy fandaminana zany ao misy fandrindrano hoe ianona manao an'izao ianona manao an'izao ianona makary rehetra zao dia reto rebonita sy gadita sy ny atsasaka firenena manase no asaina atao hitarika izy matsy rehefa nahazo ny taniny fa misy kosa ny hafa mbola tsy nahazo ka tsy hoe zay efa nahazo zay raha alao nareo azy fa zay efa nahazo tsy raharahana nareo zay efa nahazo velominareo fa zay efa nahazo tsia fa miaraka mandeha foana na efa nahazo nareo tsy mbola nahazo ny amin'izay firaisan-tsaina firaisan-po amampanahy hiara-hiarika amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainam-piangonana rehefa malarehetra amin'ny tompo mampalahelo maheno ndraindray misy fiangonana ry anano misaviritaka misy fiangonana mampalahelo zany raha mba tsaroana tokoa ve ry havana fa misy Andriamanitra mitantana ary manendry olona hitantana izy dia ny fahaizana manaky ny fahefan'ny olona mitantana sy fandaminana zay atao io tena fankatoavan'Andriamanitra zany mety hoe mety fanaraka amin'ny eritreritra mety tsy fanaraka amin'ny eritreritra fa tsy ny eritreritra ao voalohany fa ilay eritreritra Andriamanitra zay hitantana ananao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra dia mianatra manaky tahaka izany sika mianatra makatoa tahaka izany sika amin'izay rehetra atao eo amin'ny fiainam-piangonana amin'izay hitantanan'Andriamanitra ny fiangonana raha malala rehetra amin'ny tompo olona maro angery havana miara-mandeha fa tsy olona ray na roa fianakaviana maro angery havana miaraka mizotra fa tsy fianakaviana ray na roa dia izany rehetrarehetra zany raha vao tsy miaraka mibanjina amin'ny Andriamanitra mitantana dia ho fahasahiranana ny lalana eny an-dalana eny fahasahiranana ny lalana eny an-dalana eny ary zay indrindra ry havana ny hoe Andriamanitra no mitantana andao aloha averina kely aloha ny lesona ina ary tsy niteneniko moa le lohateny ina moa le lohateny Jehova no ina le voalohany moa Jehova no tompony fahefana manendry ny mpitondra fiangonana faharoa Jehova no mitantana ny fiangonana ary ny fahatelo Jehova no mitarika mampandova ny fiangonana raha malala rehetra amin'ny tompo mbola tadidika any tamin'izay mbola nianatra inona fahasaranana raha sisy tao anatin'ny birao mpianatra tamin'izany dia rehefa misy olona tonga dia manatitra fanomezana ohatra hoe manatitra akanjo ny akanjo ny vola moa zany ny tsy dia maninona loatra ny sakafo sisika tsy dia maninona loatra fa manatitra fanomezana dia misy manatitra akanjo dia ny fahasaranana dia zao ahoana fomba izarana an'io akanjo satria saotran'Andriamanitra fa nisy nanatitra ny fiangonana tariananina ny dorkasa tariananina ny anna tariananina nanatitra akanjo fa ny fahasaranana tompona ndraiky sariavana dia ahoana fomba isarana an'izany ka raha ohatra ka mame pataloha ianao fa lasany amin'ilay vehivavy ilay pataloha dia ahoana raha misy mame zipo dia lasany amin'ilay lehilahy ilay zipo dia ahoana dia fa zany fa nazo fanomezana fa sosotra satria tsy fanisy amin'izay ilaina ilay fanomezana zay raisina dia izy nazo tsiny zay tompona ndraiky nareo tsy endry nareo riendry nareo tsy endry mihitsy ko zay vehivavy menareo pataloha an-dehilahy ary zay lehilahy menareo zipo-behivavy ahoana zany eto ry havana aniny reto olo reto andovany tany Kanana tsy voatery tovy ny tany rehetrarehetra omena andretolona ireto
mety misy tany mety mahafinaritra, misy tany mety tsy dia manana, misy tany mety manana, misy tany mety mananana. Fa tsy manana sy manana sy manana aloha zava-dehibe. Fa ilay Andriamanitra zay izaran'ilay tany, ampandova tany Kanana ireto, andova tany Kanana ireto olona ireto. Ary Andriamanitra no mitarika ho amin'izany. Zany hoe toa taka milaza zany hoe Andriamanitra no hizara amin'ny alalan'ny Mosesy, Josoa azafady, izara an'ilay tany. Mety hafinaritra anao ilay tany, mety anahiranao ilay tany, mety sasany any amoron-dranomasina, sasany any full point, sasany any aninona dia ary zay tsy nahazo ranomasina. Nareo kosa ary zay tsy nahazo azao tsia. Ny zava-dehibe dia ny hoe Andriamanitra no tompon'ny tany ary mandamina sy manome izay sahaza ho an'ny tsirairay. Ray malala rehetra amin'ny tompo, ny fanekena fa Andriamanitra no mitarika dia efa fanekena sahady izay omen'Andriamanitra na inona izany na inona. Misy ny atao hoe manome ny sahaza Andriamanitra. Ray malala rehetra amin'ny tompo, tsy hitovy ny mpitanana rehetrarehetra. Eto anivon'ny Efjekema, samy manana fahaizam-pahasoavana ho azy ny tsirairay. Fa ny tena fantatra kosa dia ny hoe Andriamanitra manome ny sahaza ho an'ny fiangonana. Ny fahaizana manaky an'Andriamanitra toy izany no afantarana fa io no sahaza omen'Andriamanitra anao. Ray malala rehetra amin'ny tompo, ny fanekeny reto olona ireto hoe ombanao ane Jehova dia taka milaza ny hoe misaotra anao fa ianao no tarihan'Andriamanitra mba hitarika anay anome izay tany sahaza ho anay sy ny anjara toerana tsiraray avy eo anivon'ny fiainam-piangonana. Ray malala rehetra tsy mandeha ho azy zany, tsy mandeha ho azy zany. Fa raha tsy manaky an'Andriamanitra ianao dia tsy vorainao ny sahaza omen'Andriamanitra anao. Ka zao tsy sasy kosa lasa monomonina foana. Ary raha ny fahasarana avoaka an'Andriamanitra tany anefitra. Ny taizana azy nandritra ny 7 taona ilay ianarana mba tsy monomonina. Aiza zay sakafo, aiza zay rano, aiza zay eno, aiza zao, aiza zao, aiza zao. Mianatra manaky izay sahaza ito an-tanan'Andriamanitra ry havana. Hoy hoe ity Andriamanitra ity dia mahay mitaiza. Ny amin'izay nianarana reto vahoaka an'Andriamanitra reto nandritra 7 taona, mianatra manaky izay sahaza omen'Andriamanitra azy. Tsy izy no mamaritra izay sahaza ho azy, fa Andriamanitra mamaritra izay sahaza omena azy. Koa nareo mana foana ty fantarao nina toe mana, ino ny tony? Mena mana ray nataona rivo, mana ray nataona lajy talata sabotsy lajy mana foana andao toa raharaha. Leo ihany ny farany. Andriamanitra ry avy manome ny sahaza. Tanjaka ho asika ny fanekena fa Andriamanitra no mitantana. Andriamanitra no mitarika atsika ho amin'izay hitondran'Andriamanitra amin'ny toerana izay sahaza ho antsika. Ray malala rehetra amin'ny tompo, zany ny vavaka ataony reto vahoaka an'Andriamanitra reto izay alefany an'Andriamanitra ary mba hiateva koa ny amin'ny Josoa mba hahazo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra reto vahoaka an'Andriamanitra reto. Ray malala rehetra amin'ny tompo, ny avy-Andriamanitra ho antsika azy tamin'ity alady maraina ity dia ny Josoa toko voalohany ka ny 7:10 tapany avoany manao hoe ombanao ane Jehova. Inona hoe le teny teo? Ombanao ane Jehova. Vavaka ho iaho na tsodrano omen'ny fiangonana an Josoa zany. Ilaza ndreto zavatra telo reto ny hoe Jehova no tompo-pahefana maniry ny olona ao anatin'ny fiangonana. Ny faharoa, Jehova no mitantana inona diso teo moa? Mitantana ny fiangonana. Ara-fahatelo, Jehova no mampandova zany ndray nahazo lesona. Ny tombony ry avy nitaraka isika mandrakariva amin'izao isika hitodika amin'Andriamanitra. Tsy ny mpanompon'Andriamanitra ny voalohany raha manao aladi-bitana asika, fa n'Andriamanitra nanendra mpanompon'Andriamanitra any eo anivon'ny fiangonana. Ho aminao ny tompo. Amen.